isaorantsika andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tombontsoa lehibe no natolony atsika nafana indray miatrika nyity herinandro ity zay anaovantsika dinidinika fifampizarana fampaherezana mitondra ny loha hevitra hoe fifandraisana amin'ny voarin'andriamanitra koa tsy hainy tsy hiarahaba ety am-piandohana miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka na ny mpiaino ny radio zana na ny mpanaraka eto anivon'ny tambazotra ny tserasera ny iritsika de ny fahasoavan'andriamanitra ho atsika tsirairay avy ao anatin'izao fiarahana izao koa miaraba ihany ko pasteur Rato ampifaliana indray no iarabananao ihany koa pasteur Tefy ary miaraba ny mpanaraka izao fandarana izao tsy akanavaka manonona ny fialanan'ny tompo ho amin'ny tokatrantsika tsirairay avy hiditra lalindalina kokoa isika satria ny loha hevitra mandritra ny loha hevitra lehibe zany no hoe fifandraisana amin'ny voarin'andriamanitra fa ny hojerentsika amin'ity voalohany ity de ny hoe mifandray amin'ny mpamorona koa alohan'ny rosotsika amin'izany dia isy vavaka ary vavaka sika tompoko raha eo ankehitriny ary izay raha hanokatra fotoana vitsivitsy anokafanay ny teninao iarany amin'ny mandinika ny am'izany raha eo sokafy miaraka amin'izany koa ny fonay sy ny sainay ka hitondra fitahina ho amin'ny isam-batan'olona ho amin'ny isa-tokantrano koa an'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen amen ao anatin'ny fandinihana ny fifandraisana amin'ny mpamorona ary isika koa andelo jerentsika ny zava-misy ao anatin'izay ataontsika hoe loha hevitra fifandraisana amin'andriamanitra mpamorona izay miara-miaina eto amin'ity tontolo ity manko isika ary na ny mino an'andriamanitra na ny tsy mino an'andriamanitra de samy miara-miaina eto kanefa de samy voarin'andriamanitra hono moa pasteur ahoana fahitanao an'le hoe inona ny mety mahatonga ny olona tsy ino an'andriamanitra zava-dehibe mihitsy zay loha hevitra zay pasteur satria anisan'ny fomba anankiray ilazana na anambarana ny olo anankiray tsy mino an'andriamanitra na ny fomba amantarana azy de izao voalohany mety nino an'andriamanitra ihany izy taloha tamin'ny lasa fa rehefa tsy ampy le fifandraisany tamin'andriamanitra azo aizambara ihany koa manao hoe rehefa ratsy le fifandraisany tamin'andriamanitra de lasa niteraka tsy finoana ho azy to amin'le olo anankiray zany ia mety ho diso ihany koa ny fatakarany satria andriamanitra moa fantatsika fa miseho amin'ny voariny indrindra miseho izy amintsika olombelona tsy hita maso fa misy fomba be dehibe isehony ka raha diso ny fatakarana an'izay
fanehoan'andriamanitra ny tenany amintsika izay a de antony mahatonga ny tsy finoana an'andriamanitra ihany koa ka io misy mantsy a mahatonga antsika ihany koa mitarika ho amin'ny antony fahatelo de zao rehefa diso koa ny fahatakaran'ny olona ny lafi ny ara-tsiansy satria zadiny fa mampiasa ny siansa koa ny fahavalo a ny devoly rehefa diso ny fahazahoana azy ny fahatakarana azy de lasa mitarika ny olona ray zay a tsy ino an'andriamanitra ary tsy mahagaga raha mandray isika fa misy olona mivavaka amin'ny voarin'andriamanitra hafa ihany koa toy ny hoe biby ohatra na toy ny hoe azo ohatra sy ny maro samihafa zay azo ambara ihany koa ia satana raha teo moa a mafahavalon'andriamanitra azy de mampiasa n'ireny zavaboary reny izy a entiny anoerana an'andriamanitra mpamorona sy vaovao amintsika ny eo am genesis toko fahatelo fa rehefa mitaka izy a de niditra tao amin'ny menarana fa ny tsy azo adiny koa ray aman-dreny ny pasteur de zao anisan'ny antony anankiray zava-misy koa izy ty a mahatonga ny olona tsino an'andriamanitra de zao misy mifandray amin'andriamanitra mivavaka amin'andriamanitra fa mba azo tombontsoso fakagana manokana de rehefa tsy mahazo lay ilaina izy tsy mahazo le zavatra takiny izy de lasa miala amin'andriamanitra tsy mino an'andriamanitra ihany koa noho izany de ilayntsika nde ho jerentsika misimisy kokoa ny momba an'andriamanitra satria amin'ny mahampamorona azy a dia andriamanitry ny fifandraisana izy ary izay indrindra no mahatonga azy tsy hiankina amin'ny hoe inona na tsy inona ny fisiny raha misy olona anankiray zany milaza hoe tsy misy andriamanitra de tsy midiky zay hoe tsy misy izy fa izy a amin'ny mahandriamanitra mpamorona azy de izy efa misy ao amin'ny mpitoroteny toko fahatelo ka ny andininy faraky ambe folo andeny iarahantsika mijery a izay toko sy andininy zay ny zavatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoany avy ary ny mandrak'zay de efa nataony tao am-pony nefa tsy hitan'ny olona ny asan'andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zay zavatra zay zany a andriamanitra de efa manao zay isehony amintsika manao zay ahafantarany atsika mihitsy azy izy ny zavatra faharoa azo ambara ihany koa momba an'andriamanitra dia maneho ny tenany izy a ary azo ambara mihitsy fa mpanakanto koa io andriamanitra io raha mijery isika zao ny genesis toko voalohany ka ny andininy fa raiky ambin'ny folo sy ny andininy fa roa ambin'ny folo dia rehefa namorona an'izao rehetra zao andriamanitra de namorona tontolo tonga lafatra izy a vo namorona olombelona de nio anie raha ohatra hoe namorona ny olona izy de zavatra fotsifotsy sy maintimainty no hitany teto fa mampanakanto azy dia noforonony aloha ny zavatra rehetra ary amin'ny farany vo namorona ny olona izy a mba honona eo am'le zavatra noforonony talohan'ny olombelona araha hoy tsika teo raha mandinika ny andininy faraiky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo tsika de azo ambara fa hoe namorona izy a araky ny karazany avy aleo sarantsara raha ohatra hoe lehilahy daholo ny teto ambony tany na vehivavy daholo ny teto ambony tany mety nahoana ny zavatra niseho manahoana ny fahitana azy fa andriamanitra mpanakanto koa io andriamanitra io voalao anatin'lay momba an'andriamanitra moa zany sika zao ny fomba isehony amintsika miezaka mihitsy andriamanitra manao zay atakaratsika azy misy ireo ohatra zay hitatsika ao amin'ny soratra masina any amin'ny exodosy toko fahatelo any zany zao a dia mampiasa n'lay roy memy andriamanitra mirehetra lay roy memy a zava-maniry a mba hahafany iresaka tamin'ny mosesy mampiasa ihany ko isan-karazany andriamanitra zany a dia manao ezaka mihitsy izy mba iseho amin'ny olona mba tsy hahatonga ny olona tsy ino na ho tafalatsaka amin'ny tsy finoana inona pasteur no mbola azo ambara ihany ko ao anatin'izay io zany mahandriamanitra ny fifandraisana azy nambarantsika teo ihany koa fa hoe andriamanitra mpanakanto izy fa ny anankiray fahatelo zay tiana ihany koa ny mampita azy raha aman-dreny pasteur dia le mahandriamanitra fitiavana an'andriamanitra satria manao ny fomba rehetra izy mba hahafantarantsika an'andriamanitra ohatra zany zao a ny
Isaia toko fa 7:10 zao dia milaza andiny voalohany fa ny tanan'Andriamanitra ozy tsy foy fa mavontsy, ny sofiny tsy lalondalovana fa mare omeny mihitsy zany ny fomba rehetra mba hahafahantsika manantona azy. Ary manambara moa izy amin'ny baiboly ray manontolo fa Andriamanitra telo zay ray Andriamanitra, ary zany rehetra zany dia miresaka ny amin'ny itiavany sady hamonjy ny olona tsirairay avy. Raisitsika ho tombontsoa zany ary tsy avelantsika andeha fotsiny izany tombontsoa zany. Mianatra ny olona, mianatra mba ahafahana mandalina ny amin'ny ity tontolo ity. Misy zany reo seha-pianarana maro isan-karazany fa ho an'ny olona mino dia ampiasainy zany fafana manovo fahalalana izany mba hanakekezana kokoa an'Andriamanitra. Fa misy moa izany fahalalana zany de ampiasain'ny olona izay mifidiny tsy ino ho lasa karazana atao hoe solona ny fahalalana indray ny finoanan'Andriamanitra. Pasteur manahoana kosa ny eo amin'ny hoe nomen'Andriamanitra tombontsoa ny olona hivavaka? Ya, Andriamanitra araka ny ambaratsika teo Andriamanitra ny fifandraisana Andriamanitra. Nomeny tombontsoa ny olona ary manana fahafahana hivavaka, zany hoe hifandray aminy. De zao misy ny olona mivavaka mba ho vonjena, mitady fiainana mandrakizay amin'ny ankapobeny azo le tian'ny olona ambara. Fa azadiny fa rehefa mino an'Andriamanitra isika de tsy mivavaka isika mba ho vonjena, fa mivavaka isika satria efa novonjena. Tsy mivavaka isika hitady le mandrakizay, fa hivavaka isika mba ho voatahiry ho tonga am'le fiainana mandrakizay. Zay le asehon'Andriamanitra ao anatin'ny fitiavany. Satria na lay famonjena aza zay ataony ho an'ny tontolo lavo ary ao anatin'izany isika mila famonjena de efa nataony azo antoka io famonjena io fa atolony ary antsony isika anaiky an'izany amin'ny finoana. Ary indrindra ray aman-dreny pasteur no tiana hisarihana ny mpijery antsika na ny mpihaino antsika manao hoe rehefa namorona ny zavaboary Andriamanitra, izy zany ny mpamorona, de azadiny fa ny zava-dehibe tokony ho raisitsika ho tombontsoa de ny fivavahana am'le mpamorona fa tsy mivavaka am'le voary zay noforonina. Ao amin'ny Deutéronomie toko fa 7:10 zao andininy fahatelo dia mandrara Andriamanitra ny tsy hivavahantsika amin'ny voary, fa mba hivavahantsika amin'inona amin'ny le mpamorona. Io moa amin'ny fomba fiteny vahiny de misy an'le hoe folk angamba tsy idirantsika zay toe-tsain'ny zareo zay, fa ny zava-dehibe de hoe andeha hivavaka amin'Andriamanitra fa tsy hivavaka am'ireo zavatra zay noforonin'Andriamanitra ihany koa. Toizantsika zay pasteur amin'ny lesona horaisina satria ho an'ny ty fotoana voalohany ity de mifantoka mandrakariva isika ny amin'ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra de Andriamanitra mpamorona. Koa ny lesona zay tiatsika songadina zany dia atomboka eo amin'ny hoe zava-dehibe ny fahalalantsika fa noforon'Andriamanitra isika ary misy isika. Zava-dehibe zay satria eo amin'ny fisintsika io dia ahafahantsika mahalala fa nisy namorona isika. Ary eo indrindra no anoizantsika an'lisy pasteur manao hoe rehefa manomboka tsika mahafantatra aloha ny fisintsika, ny lesona faharoa zay tokony ho raisina ihany koa de zao tokony toy ihany koa tsika amin'ny fanekena fa misy ny mpamorona. Azadiny fa sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny namorona antsika, sitrapon'Andriamanitra nampiasany fanambadiana, sitrapon'Andriamanitra ny iresaka amintsika ary tiany izany zavatra izany ary takiny isika mba ino an'Andriamanitra atoky itoy amin'ny fanekena fa misy koa ny mpamorona. Ao anatin'izay fisian'ny mpamorona zay mantsy ilay fanirina amorona misy no efa tao amin'Andriamanitra mandray tombontsoa isika satria na ny hoe za ho lehilahy, zaho ho vehivavy, tsy isika no mifidy an'izany ary tsy isika koa no mifidy hoe alao tsika ho teraka fa mbola sitrapon'Andriamanitra zany. Tsara koa ny andraisantsika lesona fa
tsy isika irery no voarin'Andriamanitra. Ao ny zava-maniry, ao ny biby izay mbola misy tsara mihitsy am'izao fotoana izao eto amin'ity tontolo misy atsika ity. Ary ao anatin'izay ray aman-dreny pasteur dia tsara manamarika fa ireo zava-boarin'Andriamanitra ireo ao anatin'izany ny olombelona dia nataon'Andriamanitra ireo mba isian'ny firindrana. Tsy hoe satria olombelona dia anao zay tiako atao amin'ny voary hafa na ny voary hafa koa sahala am'izay fa natao mba isian'ny firindrana satria natao ifameno ny zavatra rehetra, natao ihany koa iaina amin'ilay antsoina hoe équilibre ny zava-boary rehetra ary ikatsaka n'izay firindrana izay no antom-pisiantsika ary amin'ny maha olombelona antsika atria tsika no afaka misaina, tsika no afaka misafidy olo mbola horesantsika moa zay amin'ny andro ao aoriana ray aman-dreny pastora fa zava-dehibe zany ny fatakarantsika olombelona an'izay le hoe zava-dehibe ny firindrana ny zava-boarin'Andriamanitra izany. Hiditra eo amin'ny famaranana sahady itsika satria mbola hiaraka eto foana isika zany ao anatin'ny fotoana toy izao misy antombavaka zay tiatsika marina manokana pasteur. Ya anisan'ny antombavaka anankiray voalohany angamba zay tiana no iarahantsika mitondra azy dia ny mba ahaizantsika makasitraka an'Andriamanitra, tsy hoe amin'ny maha-Andriamanitra azy ihany fa amin'ny maha-Andriamanitra mpamorona azy mihitsy ray aman-dreny pasteur. Tsy haiko mety mbola manana koa hoe ianao antombavaka hoentina amin'ny takariva ity. Ny anankiray ihany koa dia mba hiainantsika amin'ny finoana ahafahantsika mahay manararoatra ny fikolokoloana ny fifandraisana tsara amin'io mpamorona atsika io. Koa andeha ary ho tanterahantsika izany vavaka izany manasa anao mba hiombona amin'ny vavaka izay atao. Rainay tsara indrindra zay any an-danitra isaoranay anao ny fahafahanay mbola mahatsapa ny mahazava-dehibe ny mahampamorona anao. Tompo raha izahay fotsiny de fantatray fa tsy nanananay akory zany eritreritra ny hisy zany fa mbola tao aminao zany. Koa ataovy zava-misy ao aminay ny ahay atsapa ny tombontsoa lehibe zay natolotra ao anay ny am'izao fisina izao, ny am'izao mbola fanananay fahavelomana izao, ary mampianaranay hiaina amin'ny finoana fa tokony kolokolo mandrakariva fifandraisana aminao izay amin'ny mahampamorona anao. Manampy anay ary mitahiny tsirairay avy. Tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Saorantsika Andriamanitra ary manome fotoana antsika indray raha mpitso toy izao. Manao velomanao ray aman-dreny pastora Tefy, manao veloma ihany koa ny mpijery sy ny mpiaino rehetra ny fiadanan'ny tompony tononona mandrakariva ho amin'ny tokatrantsika. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Mivezivezy mitady mpamonjy anao, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana, aza mandany andro
Jesu antsure izy zawe famariana toko antsure aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka aza mirenireny mitady zay tiana aza avezivezy mifosy fanaina fa ny akaikindrindra de Jesu lay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesu antsure izy zawe famalianao toko antsure aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka aza miretirety mitady ny tena soa mivola sy arena de samy olo toko ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ray hoany rehetra mino tsy vonony bebaka de tsy mahisy adino fa samy ho sambatra